Vavaka atsika. Jesosy manondrika ny lohana eto zay. Fa ianao ny teny hoe manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Manohery ny devoly dia andositra anareo izy. Nanome fahefana feno ianao ny andevonana ny asan'ny maizina rehetra, fa efa niteny ianao hoe misy afo mialoha azy ka mandevona ny fahavalo manodidina ary manao ny rivotra hoirana izy. Koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery Nazareta alohan'ny mpiandry no andidina sy androana ny asa matin'ny Satana. Tsana anjara toerana eto amin'ity toerana ity. Fa any amin'ny elo mirehitra afo mandrakizay ny anjara toerana sazo an'ny Satana mba hampiforongo sy miaramila ny rehetra. Aoka ianao Jesosy Tompo hitoetra sy anjaka eto amin'ity toerana ity. Manantena ny fahatsaranao zahay. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo tia, ny dera, ny laza, ny voninahitra dia ho anao mpanjaka lehibe ireriany. Amen. Ry mpianakavian'ny finoana, ataovy zava-dehibe aminao ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fitiavany ary ny famonjena izay nataony. Andehantsika ny voninahitra an'Andriamanitra fa tsara izy sady mpanao ny tsara. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Haleluya. Masina, masina, masina Jehova tombony maro, endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Te andre ny feonao ny any an-danitra any, ka andehantsika hanandra-peo amin'ny tantara voalohany toko 4:10. Tantara voalohany toko 4:10. Ny andinin'ny fahavalo atsahatra atsika amin'ny andinin'ny 4:10. Tantara voalohany toko 4:10, ny andinin'ny fahavalo atsahatra atsika amin'ny andinin'ny 4:10 amin'ny mahandro lehibe ny andro anio izay natokana hankalazana ny fetin'ny renim-pianakaviana rehetra dia ho tanterahantsika ny laharan-kira 4:10 amin'ny firana fifoazana isaoranay Zagnahary izay mitahy sy miaro. Rehefa hitantsika ny teny andaontsika nandrapeo amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: miderahany Jehova, miantsoa ny anarany, ampahafantaro amin'ny firenena ny asany. Aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiavany Jehova sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Mandrakariva ny magaga izay nataony, dia ny fagagana sy ny fitsarany vavany. Ianareo taranaky mpanompony, ianareo fidy ny taranaky Jakoba. Jehova, izy no Andriamanitsika, maneran-tany rehetra ny fitsarany. Amen. Sorane Zagnahary, sorane Zagnahary, izy mitahy sy miaro. Sorane Zagnahary, sorane Zagnahary, izy mitahy sy miaro. Sema tu canize sose
dia hivavaka isika. Voninahitra ny ho anao Andriamanitra ray, zanaka fanahy masina. Lay mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, andrian'ny fiadanana, ilay ny andohan'ny zavatra rehetra, mbola hiafaran'ny zavatra rehetra. Fifaliana ho anay ny namindranao fo, trapamonjena velonaina, afaka miatrika n'izao fotoan-dehibe izao. Tsy ny fahamarinanay na ny fahamasinanay no nampiazakazaka anay joro hanandra-peo eto amin'ity toerana ity, fa ny famindramponao zay tsy nalany ritra anay, ny fitiavanao mamelona ny fanahinay. Ka na dia tsy mahay midera tahaka ireo anjely sy ny olo-masina any an-danitra any aza izahay, raha mba joro eto manandratra ny feo anay, raiso ny haja-tolotray fa vokatry ny fonay manao hoe: masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mazao toerana ianareo. Itsenatsika ny tenin'Andriamanitra dia ny laharan-kira fa 320 amin'ny firana protestanta, ny andininy voalohany no andeha ho tanterantsika dia handresa ady ny tenin'Andriamanitra isika. Ry fanahy mangetaheta, mila fitsarana, aza kivy mareta, sentonao ifarana, fa ny tenin Jehova soa mangarangara. Fanai mangetaheta, mila fitsarana, aza kivy mareta, sentonao ifarana, fa ny tenin Jehova soa tonga ny fotoana andrenesanay tsy ambara telo ny lanitra, mitenena tompo araka ny fombanao, fa voniko ianao zay mpanomponao. Amen. Ny bokin'ny Rota no andeha ho jerevantsika. Rota toko 7 le tsy de famaky matetika reny. Rota toko 7, ampio le namanao akaikinao fa sahirana izy mijery anazy. Raha mitovy baibolitsika pejy 720. Le misy référence efa le raiky. Le référence Rota toko 7 andininy 120. Rota toko 7 andininy 120. Raha baiboly tsotra izy pejy 770. Raha le misy référence izy 700. Andeha ho jerevantsika dia hiaraka maky azy tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ankehitriny anaka, aza matahotra, ataoko aminao zao rehetra angatainao, fa fantatry izay rehetra
ao an-tanànany fireneko fa vehivavy tsara ianao. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fama. Ao tsara be daholo nareo. Fijerin'Andriamanitra za fa tsy fijeriko. Fa fijeriko miketrona daholo ianareo. Reraka mandinika olana. Tsy zay? Mikorotana saina. Fety anio de mba mba fety de mba manao metimety. Hitanao tsisy moral tsony. Satria reraka. Inona ny tena mandreraka? Zay lehilahy maditra. Tsy zany? Tanao fa manao zany mihitsy. Ka marina ne zany e. Tsy maninona zany atoranareo lehilahy namako vato fa tsy olana zany. Fa andao tsika andinika androany satria miteny izy eto hoe aza matahotra. Tsy zay teniny ao? Efa hita an'Andriamanitra zany fa misy tahotra anatintsika. Indrindra renim-pianakaviana mandinika zany hoe itia sady atao sakafo, hofatrano, jiro zao matahotra am'izay. Sa tsy marina zany? De androany izy nefa miteny amintsika hoe aza manomboka miena le feo hoe aza matahotra de averiko le izy de miena satria manomboka matahotra am'izay izy rehefa manontany zao hoe aza de matahotra. Ry renim-pianakaviana malala. Be de be zavatra mampatahotra anareo. Ianareo noravaka ny tokantrano. Fa efa hitan'Andriamanitra mihitsy ny fahatsaranareo io. Ianareo zany andriankinan'ilay avy aminareo ne mahatonga ny firenena. Tsy zay? Avy aminareo mitaizana mahatonga anay tahaka an'izao e. Avy aminareo mikarakara ne mahatonga anay ohatran'izao e. Fa raha tsy anareo manolo-tsaina sy mikarakara, na za mijoro eto hitanareo raha ny voloko ilany manondro any Dego de ny ray any Fort Dauphin de ozizinareo jerevany e. Fa ny olana misento loatra anareo. Za zany mba miezaka mitsikitsika aty ambony aty manao hoe isaoranay Zanahary de misy miezaka miketrona mihitsy ry ambany areo tsy. Raha mba fantatra matsy fahoriako zao. Mbola ataonao hira mihetsiketsika ohatry zany. Ry reny malala. Maditra ny zaza tomany anareo. Maditra vady tomany anareo. Fa za noro hevitra anareo androany. Manomboka zao aza hoentina amin'ny mokondohanao na ny lohanao intsony ny fiaina tokantranonao na ny fitezanao zanakao. Fa apetrao amin'i Jesosy. Hainao tsara le apetraka amin'i Jesosy. Raha tena azonao antoka fa Jesosy mahavaha olana de apetrao aminy. Fa raha azonao antoka fa le hevitra ny ainanao hatramin'izay na vaha olana de atovy. Andeha ho jerevantsika ny zaza. Ny zaza maditra. Tsy anao nampianatra anazy ditra. Tsy zay? Fa any izy any amin'ny tontolo any de tsy hainao zay ataony any. Tsy am'le nitezana azy. Zaro amin'ny lalana tokony mora ny miteny an'izany. Fa ny mikatroka an'izany manahirana. Satria io zaza io vao miforonao ankibonao ao. Ny fifandraisanareo mivady manomboka eo voarainy. Manomboka eo izy mandray. Ny toetra iainanao andavanandro eo voarainy. Zay ne mahatonga le olona lasa sima. Be loatra le alahelo le nitondra voka. Manimba azy am'izay ny aveo. Iny am'izay ny andeha jerevany, alainy tahaka. Zay zavatra eniny sofiny eo, izy ao anaty ao ne maheno. Manomboka izy
folo taona 1.5 taona am'izay manomboka mampiatra le toetra sy le fiainana ny ainanao tamin'ny ianao nitondra voka azy nandritra ny 5 volana, ianao nampinono azy nandritra ny fotoana maro. Manomboka eo am'izay, rehefa manomboka 1.5 taona iny mandrapatonga ny 20-30 taona. Satria iny no rivotra ny ainany, iny no fony tempo nitondra azy. De ahoana raha no atao? Andao antanitsika ny hevitra an' Jesosy. Dinio ao Andriamanitra ameo alalana mihitsy Jesosy andinika fiainatsika manomboka androany. Ameo alalana izy hoe Jesosy, inona ny mampalahelo anao mahatonga ny zaza nalaoky ny kiboko manana fiainana ohatran'izao? Mamaly izy sa tsy mamaly? Mamaly izy. Fa ho an'izay tsy mino angano zany aminazy. Tahaka an'izay koa vady. Ny lehilahy mantsiny ohatrana. Ndraindray misy lehilahy tsy ohatrana mantsiny. Lehilahy sarotra tao. Manoatra noho ny zaza. Karakarainao tsara izy mila vaniny. Tsy karakarainao izy mila toniny. Manahirana ne. Asevy mandro vary dolo reo rehefa aveo. Tena manahirana. Fa itia fijoroana vavolombelona anankiray ity hoentiko aminareo. Tany Maroantsetra tamin'ny 3 herinandro talohany Ambatomravavy. Lehilahy anankiray mpiandry tany aminay. Maditra io. Efa mampiaiky volana ny amiditra. Fanaoko za tsy miteny anao zany. Na inona ditranao, na inona mokondoanao, loalika ko ampiasaiko. Za tsy monimonina, fa asehoko amin'ilay Jesosy nametraka na amin'ny toerana misy ana, fa tiako ianao. Ianareo reny mpianakaviana koa asehoy amin'ny Jesosy fa tianao ny vadinao. De enao mivavaka ho azy. Sarotra zany. Ahoana ny vavahako anazy za hitsakitsany? Ahoana ny vavahako anazy za tsy hisy dikany aminy? Aza manao zany tsony ianao fa tsy nahomby tetika zany hatram'izay. Fa tetika mahomby zao ampiasaitsika. Ity reny mpianakaviana ty ny jaly. Satria zao ny zavatra nisy. Zavadozany e. Nananjanaka talohan'ny fanambadianan'izy roa lay ramatoa. De lehibe le zaza. Inona nataony ty ray mpianakaviana ty? Sady vadiny reniny, vadiny zanany. Lozany e zany. Lasa izy aveo nandeha. Any aminay misy kariera vaky zay manao vato. Adiny ny 2 andro miala eo amin'ny tanàna zay fa ambany vohatra no misy an'le toerana. De zay zavatra amidinao any lafo daholy. Inona ary ty nataony? Lasa izy nitondra la biera. Biera tsy amin'ny tavoangy vera iny fa amin'ny kanety. Mora vaky sa tsy mora vaky? Tsy mora vaky. Ny lanjaina ka. Nandritra ny 2 andro ny lanjan'iny. Tsy haiko natratra an'le soratra hoe soan'ny fiarahantsika de hoe miara-maty amin'ity zany. Lasa tonga tany izy, ohatra ny diratsika zay izy nipetraka, vaky daholy io kanety io, tsisy nandray sy nanandray arany. Magaga zany, fa efa Andriamanitra miasa. Nody am'izay izy. Ody satria lalana misy lalana manapaka. Very tanaty ala tao am'izay izy. Very tsy nahita lalana, ray andro sy tapany izy tsy nahita lalana hoe mianavaratra sa mianatsimo sa miakandrefana sa miatsinanana. Izy matory amin'ny alina tonga ny devoly miteny. Ameo toka zay ozy izy de atoronanao lalana. Tsy nofo zany fa mivantana. Ameo toka zay ozy izy de atoronanao lalana. Teo izy vonahatsiaro hoe ay mo Jesosy tokony atsona. Niantso an Jesosy izy, Jesosy vonjeo ah. Zay teniny,
Jesosy vonjeo tonga am'izay Jesosy tsy hitan'io fa tonga de miteny anaty ala ao, raha anaraka anao izy anao ny asako vonjeko, fa rehefa tsy anao ny asako anao asehoko anao eto izy ohatry zao ny amonoko anao, ary tsy ela am'ty herinandro ty ihany. Naseho an' Jesosy anazy teo am'izay, ohatrany mijery écran izy mijery an'io, ny fomba hamonona anazy sy avery azy. Nandoalika, za manaiky anao ny asanao a Jesosy. Lasa am'izay nody, nahita lalana nody. Rehefa tonga eo akaiky eo izy Jesosy hoe tsy mahazo mitondra vola na ariary anao miditra ny trano. Mafy zany, nandeha nitady vola ny alana teo Jesosy miteny tsy mahazo mitondra vola anao, satria maloto zay vola hoentinao, za nadio anao manomboka eto. Nanomboka teo am'izay. Ohatrany ahoana ozy izy anao fa bebany Jesosy anazy. Naseho an' Jesosy teo daholo zay vehivavy niaraka taminy. Njara anao am'izay mibebaka ozy izy. Na anao mibebaka, na anao very. Inona raha nahatonga an'io Jesosy namangy anazy io? Satria natoro an'ilay vehivavy hoe manomboka eto esory anatin'ny fonao vehivavy io ny alahelo amin'io vadinao io. Esory ny alahelonao, satria zay fehezinareo ty ambony tany, tanareo nareo tonga de mamaly. Satria fa hainareo le izy. Fa tsy zakany fo satria olombelona. Tsy mahazaka an'izany. Lelany aty teny mampirafy 3 dimapolo. Fa raha le vehivavy manao indray mandeha miletika anaty lohany mandrak'izay iny, tsisy famelan-keloka mihitsy. Any vanitika evangelika mihitsy nareo menazy. Tsy maninona. Fa Jesosy amintsika miteny zao mandringana. Taona ninona taona ty? Fandringanana. De nanokana mpiandry izy ny teny hoe olom-bo vonjy am'izay manomboka eto, zay mbola mivilivily any. Manomboka androandro lehilahy tapahony hevitra, aza mijery lalana ambany tany tsony. Jereo lalana mazava de andao. Manara. Fa zay mbola tsy retirety de andana de toizy fa miandry anao ny fahaverezana. Fa rehefa avy eo natoro an'ity vehivavy ty hoe vao mihitsy le alahelonao mivadinao. Ataovy ohatrany tsy misy io. Mora miteny an'izany. Fa ny manala an'izany de andao Jesosy tenenina hoe Jesosy esory ato ataovy adiniko am'izay mandrak'izay ny fahadalany vadiko satria mbola tiako izy. Fantanina napetrako, tianao vadinao sa tsy tianao? Mbola tiako izy fa tsy hitako zay anaovana azy. Rehefa tianao izy de miresaka atsika. Rehefa tsy tianao izy de zay fanarahanareo any. Raha mbola tianao izy, andao asehoy am' Jesosy ny fitiavanao anazy. Tsy asehonao am' pastera fa asehoy am' Jesosy. Ahoana ary fitiavanao anazy? Isika zay matanjaka de tokony hitondra ny fahalemeny malemy, fa tsy hitady zay afaly ny tenantsika ihany. Hoy ny Romanina 5:12. Ny mahafaly anao mety itsikera azy, anometsiny azy, ankahala azy, nefa tsy mahavaolana zany. Fa ny mahavaolana io fahalemeny io mihitsy ho eto am' Jesosy eo. Jesosy io ranona. Zao avy ny fahalemeny, zao avy ny fahalemeny, zao avy ny fahadalana, zao avy tsy zakako, tsy mety amiko. Fa raha mbola mpiara-miasa atsika Jesosy, enao androany Jesosy ny teny hoe vehivavy tsara za. Raha mbola tena marina io teninao io, ataovy maharikoriko azy daholo reo toetra tsy tiako reo. Anovanao azy ampitombo finoana. Fa tsisy mitaraina tsony nareo na tsy mihinana voltaren aza. Raha mino anao, fa io tsy atao fahatany, fa diovy le fo. De ho hitanao hoe rehefa manadio fo anao, mivavaka anao, io ane rehefa tsy vakinao aloha io lehilahy io,
de mikorotana koa ny sainy mivoaka mazoto maniraka ana mivoaka ty sao mba mampiditra andrakoto mandimby ato za lehilahy miteny anareo zany fa mandainga zay lehilahy miala nyzany teniko zany ary za fa teo ny ala fa reraka fa retirety fa nareo mbola tanora ataovy ahitanareo anazy mbola tsy nahitany Jesosy ianareo fa manomboka androany zay vehivavy mitaraina malalaka azo fijaliana amdeo mitaraina eo ary hotsay eo ranomasonao zay mampalahelo anao aboray am Jesosy eo Jesosy reto tsy tiako ataony vadiko reto mampalahelo ana reto tsy zakako fa raha za mbola mitazona anreto ato anaty foko ato very za fa aborako aminao ty niangatako aminao vangio amizay izy any vangio amizay izy ho hitanao amizay ne Jesosy amangy azy razanareo mbola sosotoaka saboninyampalaka teneny Jesosy mba arikoriko any olona io manomboka androany io toetran'io io fomban'io io fiainan'io na zanaka na vady na ray aman-dreny na ray tapo aza matahotra ozy izy zay le teny teo tsy zay fa vehivavy tsara anao aseho io am Jesosy le fahatsaranao io hitarainanao aminy fa mamaly vavaka io tsika miteny zao miasa andro manalina io mpiandro io vo mietsika kely io pa ozy izy Jesosy hoaiza adininao fa maty anao rehefa miala ato adininao fa tsy mety zao te hiteny aminao aho hoe tsy mamaha olana tsony ny alahelonao alahelo ala fore elo anfera karaha hijanona amizany anao de asakasaka anao ny zipony misy plifa tsy niandrina ary tsy nivandravandra anao no ampahendra ny olona io fa ny fivazavazanao am Jesosy isan'andro sy ny ranomasonao am Jesosy mampiova ny olona anankiray vehivavy tsara ianao rireny malala vehivavy tsy mitahiry alahelo fa onena ny adala ka mitolona miady amin'Andriamanitra mihitsy mba hanova manomboka ao amin'ny ankonana sy ny manodidina hatrany amin'ny farany tany ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho antsika ny famindram-pony efa trotraky ny adi-tsaina vomba nahatsiaro anao ry tompo andiny ny voalohany ataontsika eo am-pitsanganana hira faharoapolo amin'ny firana fanampiny satria reraka tena reraka mandinika fiainana isika zanak'olombelona fa andao anakaiky an'Andriamanitra fa izy anefa ny teny anome sainanao aho hampianatra anao hitsinjo anao sambatra ane zany anao promesin'Andriamanitra nefa tsy promesin'olombelona andeo tanterahantsika lehilahy rakira fa roapolo amin'ny firana fanampiny teo efa trotraky ny adi-tsaina vao mba nahatsiaro anao ry tompo itaontsika eo am-pitsanganana andiniantsika ny fiainantsika hiazakazahantsika natona an Jesosy mba hanovany ny tontolo misy atsika na eo anatrehan'ny vady na eo anatrehan'ny zanaka izay maditra fa fetinareo anio ry mama ka dia mino fa ho fifaliana ho anareo ny mandray an'izay fampianarana zay mba hahafahantsika manandratra vavaka Shall
fahaizako mandresy fakapanay tsinotsinona izako tolizao fafanimbana orearea kulaitanamu yamilewanina naewanina nautsimisini vavakitsika raha mandinika ny teninao zahay Jesosy, mandinika koa ny tenanay, menatra eo anatrianao satria ratsy fo, ratsy fisainana lavitra ny sitraponao. Manondrika ny lohanay zay Jesosy, menatra ny amin'ny teninao. Efa ampianarinao anay mandrakariva zany. Enao efa niteny foana any amin'ny filazantsarana miteny mankanesa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatretany. Vesarina ihany ny entany, vesarinay ny alahelo, feno ozona ny vavanay, feno faharatsiana ny fonay, feno avonavona ao anatinay aho. Anika na mivavaka raha izahay amin'ny fo maloto, nefa raha nampianatra teny atendrombohitra anao Jesosy, tena metraka anao hoe sambatra ny mahadio ambo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Mba te ahitanao zay eto Jesosy, mangetaeta fiovana, mangetaeta fiainam-baovao mba amin'izao fankalazana ny fety ny reny zao ny reny rehetra hitondram-bavaka ny zanany. Mba samy hiteny ny reny rehetra hoe Jesosy ataovy maharikoriko ny zanako ny lalandiso zay ifikiriny sy izorany. De mino a Jesosy fahamangy any anao. De samy hiteniko ny manana tokantrano rehetra, manana tokantrano tsy milamina rehetra, ny nilozam-bady rehetra, Jesosy vangio any am-pandehana nany ny vadiny tsiraray avy, ka ataovy rikoriko amin'ny lalandisony mba hiverina ao Jerosalema. Jesosy mifona aminao zahay, ny amin'ny tenina loka ny vavanay nandratra fony hafa, ny amin'ny fomba fijerinay sy ny famindranay, ny amin'ny fietsika rehetra vitanay, ka natonga fisavoritana teo amin'ny fiainan-tokantranony tsiraray avy. Diso teo anatrianao zahay, ary raha mandre ny teninao dia lanenina izahay, tena nanenina tamin'ny raha tsy vitanay, nanenina tamin'ny tenina loka ny vavanay, nanenina tamin'ny fihetsika nataonay, ay tsy mamaha olana fa mahamatotra. Fona aminao zay Jesosy, mamindra fo, mamela heloka, torotoro lay fo vato tonga fonofo, diovy ny fonay ho lapanao, diovy ny fonay ho tempolinao. Jesosy miangavy anao mba avangio ny lehilahy rehetra samy tonga saina avokoa, samy andeha araka ny sitraponao, tsy ampahory ny vady aman-janany. Zay ny mba fangatako Jesosy, tahaka ny nanovanao mba hanovay azy,
tahaka ny nanovanao ny mpiandry tany aminay koa mba hanovay azy. Anaro aitsio ampianaro izahay lehilahy ray mpianakaviana rehetra mba hifalia ny vady andefo mandrinay. Manantenanao zay Jesosy hiasa ny fomba tsy takatry ny saina fa te hamonjy ny malagasy rehetra ianao. Mino a Jesosy fa ny lehilahy rehetra hovanginao rikoriko amin'ny fomba ratsiny sy ny toetra ratsiny, ny vehivavy rehetra hovanginao atsiaro hivavaka sy anenina ny amin'ny teny rehetra zay maharary na mamatotra nataony, ka samy anova famindra mba ho kado tsara indrindra amin'izao fetiny reny zao ny fiovany tsiraray avy ifaliany reny mpianakaviana rehetra. Mino an'izany a Jesosy fa raha nanota teo anaty anao ny firenena Efraima, nyrehatra ny fahatezeranao, fa rehefa nibaboka taminao kosa izy ka nifona, ianao mihitsy no ny teny hoe tsy hanoto olo fo aminareo aho fa noho ny amin'ny anarako nonoko ny fahatezerako. Akory ny hafalianay manoloana n'indra fonao lehibe izay no mbola asainay manandra-peo manao hoe sambatra ny olona zay voavelany sy voasarona ny fa sambatra ny olona zay. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijalo nanapaka Pontio Pilato, nongona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, petraka van'Andriamanitra ray tsy tompo, aviany tsara ny velona sy ny mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana zao tontolo zao, fiombonany olona masina, famelan-keloka, fitsanganany tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka ny foko sy ny fonao hiara hitepo tena iray, ndaotsika tena hiteny an'izany mihitsy amin'i Jesosy androany, mba tena hiara hitepo amin'i Jesosy ny fotsika, onena ny mpanao ratsy fa tsy hanozona ny mpanao ratsy. 7:7. Aoka ny sine funa yara mitepu tena ira aoka ny saitu sini saina irai safi voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Halleluja. Masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ho tanteraka tokony izany ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mazao toerana tompoko. Ny fiara mitondra ny laharana 6435 TCB sy ny fiara 3818 TBP dia mba ingaviana mba ho aisaka fa angamba mibahana vavahadin'olona ireo na mibahana ny lalana dia miangavy antsika zany mba elana ny mety ho fanafitohinana ho an'ny fiarahamonina. Dia tanina foana ihany tsika rehefa mametraka fiara mba tsy atao manelingelina vavahadin'olona na manelingelina ny hafa ny fiarantsika fa aleo amin'ny toerana zay tsy isian'izay no apetraka. Tonga eo amin'ny fotoana ny
Ireo tsingeritaona isan-karazany tamin'ity herinandro ity isika dia hovakiana hampanajana Andriamatoa sy Ramatoa isany. Ny voalohany dia ny fiarabana antsika reny. Fiarabana antsika reny rehetra nahatratra izao fetiny reny izao Andriamanitra ne mbola hampitombo hery anareo amin'ny adidy amanandraikitra izay miandry anareo. Ny tenin'Andriamanitra izay omena manokana ho an'ny reny rehetrarehetra dia arak'izay hita teny efa diso fatatsika loatra izay hitantsika eo amin'ny obolana. Efa nilazain'ny pastera teo ihany le izy nefa mafisina ao amin'ny obolana toko fa raika amby obolana fa raika amby telopolo ka ny andininy fa 7 amby roapolo sy fa 30. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Jesosy. Maro no zazavavy manao soa fa ianao manoatra noho izy rehetra. Nefa tandremo raha ny teny pastera teo hoe tsara tarehy daholo ianareo dia miteny ny obolana ato manao hoe tandremo fa fitaka ny hatsaram-bika ary zavapoana ny hatsara-tarehy fa ny vehivavy matahotra ny Jehova ihany no hoderaina. Dia mirary soa antsika vehivavy rehetra. Ireto ary ireo namantsika izay mankalaza ny tsingeritaona ny amin'ity herinandro ity. Andriamampianina Adrien 12 taona tamin'ny 4 ny volana May. Razafy Manantsoa Bertine tamin'ny 17 volana May. Nomenjanahary sitraky ny avy Miotosoa tamin'ny 17 volana May mangataka vavaka. Rajaonary Velo Richard Nirina tamin'ny 17 volana May. Ravolona Maminirina Liliane tamin'ny 17 volana May. Andria Mihaja Fity tamin'ny 17 volana May mangataka vavaka sy fahasalamana. Andria Maromanana no tiavina Muriela tamin'ny 17 volana May. Tolotra 12 taona na Piandry tamin'ny 11 volana May. Andria Niaina Ida Miasina tamin'ny 17 volana May. Andria Niaina Rebeka Soa Fity tamin'ny 17 volana May. Rakotonirina ny Aiko Rikenna ray heritaona tamin'ny 14 volana May. Arvony Ani Francia tamin'ny 17 volana May. Andrianaliny Tsorofo Shania tamin'ny 17 volana May. Andrianirina Tsanta tamin'ny 17 volana May. Andrianirina Tojo sy Ranoely Arvao Voarmino anniversaire amin'ny mariazy tamin'ny 17 volana May. Raha ary manana Onja Tahirosoa tamin'ny 17 volana May. Razafy Manantsoa Faneva Fifaliana tamin'ny 14 volana May. Razafy Manantsoa Narindra Finaritra tamin'ny 17 volana May. Rabe Tokotany Aline any Frantsa tamin'ny 17 ny volana May. Andriamboavy Mamonjy Riantsoa tamin'ny 17 volana May mangataka fahendrena sy fahaizana. Andrianarymanana Ando Andrianina tamin'ny 17 volana May. Rasolofomanana Charles tamin'ny 17 volana May. Rasoanirina Yolande tamin'ny 17 volana May. Andria Tsitoaina Asina Nirina tamin'ny 17 ny volana May. Andria Mampionina Benjamina 80 taona tamin'ny 17 ny volana May. Rarivony Maminiaina Sambatra Ezra tamin'ny 14 volana May. Arvony Solofo Maminiaiko Anjara Natanael tamin'ny 17 volana May. Ramaro Sandratana Fanomezantsoa Fitahina tamin'ny 17 volana May. Androdona Entsoa Larissa tamin'ny 4 May. Razafy Manantsoa Norvoangy tamin'ny 7 volana May. Anjara nomena Finaritra tamin'ny 17 volana May. Rarivo Mitantsoa Niaiko tamin'ny 17 volana May. Rabe Arsoa Mamsoa tamin'ny 9 volana May mangataka fahendrena. Ramaro Sandratana Ravaka Diamondra tamin'ny 14 volana May.
raha Andria Manantsoa Tiavina Fernando tamin'ny 1 volana May, Ravaka Niaina Avotry Niony Mamitiana tamin'ny 4 volana May, Rojombavaka Misterio tamin'ny 9 volana May, Mamonjy Fiobina tamin'ny 20 volana May, ary Rakotondra Narindra sy Rakoto Arsonancy 20 taona ny mariazy tamin'ny 30 volana May. Ireo zany izy 70 mianadamianaka izay mankalaza ny tsingeritaona ny tamin'ity herinandro ty. Ny kadô tsara indrindra dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ny tenin'Andriamanitra izay ianao amin'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Zany dia hitatsika efa voalaza ny pastera teo ihany koa ao amin'ny Salamo 2:30 fa mahatsara antsika ny teny verimberina. Salamo 2:30 andininy 5 sady ho an'ny reny tia no an'ny rehetrarehetra. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: anone sainanao sy ampianatra anao izay lalaka lehanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka anolo-tsaina anao aho. Zay no kadô omeny Jesosy atsika rehetrarehetra. Andeha hitsangantsika hitondram-bavaka anazy 70 mianadamy anakireo sy ny reny rehetrarehetra izay manatrika eto sy miaino ny radio Fihotazantsoa sy ny Facebook. Manoloana izao alintaramasina izao Jesosy no hitondranay ambavaka ireto mpanomponao marobe reto, ao ny reny izay ankalazaina androany ny fetin'ireo reny rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara. Mangataka aminao Jesosy mba ho tena reny matahotra anao reo, satria ho ianao hoe fitaka ny antsara-tareha, fa izay matahotra anao no tena hoderaina. Mihitsy matoky ao Jesosy fa matotonga manatrika eto ny reny FPVM rehetrarehetra, dia satria reny matahotra an'Andriamanitra ireo, ary reny efa nametraka amin'ny fiainan'ny manontolo eo ampelantananao ireo. Eo koa Jesosy reto mpanomponao marobe izay mankalaza ny tsingeritaona eny amin'ity herinandro ty, fantatrao daholo ireo, hitanao daholo ny antsipiriam-piainan'ireo olona ireo. Ianao Jesosy Andriamanitra tsy mba tsy marina ianao ka hanadino ny asa ataony. Andriamanitra manakare-pahasoavana ianao ary Andriamanitra tsy mba mizahatavan'olona ianao, afaka mamaly fitiany olombelona tsirairay avy. Koa dia ireo izy 70 mianadamianaka ao koa Jesosy, ireo izay mety tsy nahatonga ny anarany teto nefa kosa naniry dia naniry izy. Mihitsy matoky efa fantatrao reny ianao tsy hanadino azy reny ianao hamaly vavaka ny rehetra ianao Jesosy. Ny fangatahana tompo aza ela fa maly vavaka ianao, so miherikerika ny mpanomponao. Misaotra Jesosy voninahitra dia ho anao rery ihany. Amen. Afaka mipetraka isika. Ko satria efa mijoro eto ihany ny tenako dia misy an'ity taratasy avy any amin'ny birao fohibe ity, taratasy fanentanana atsika rehetrarehetra. Ho vakiako izy aloha dia hiezaka mba hanentana. Fa isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Ao amin'ny Efesiana 4:10 tapany voalohany. Fanentanana ho fanatsarana ny toby fifoazana FPVM manerana ny Madagasikara, ny safy fohibe anao ezaka ho fanampiana ny sinodam-paritra rehetra mba hanara-penitra ny toby mpamokana ny FPVM ho voninahitra Andriamanitra. Noho izany dia manomana opération henan-kisoa sy anan-drano avy any apefy io. Ny safy fohibe
amin'ny 5 ny volana jona 2024 amin'ny vidiny 5,4 monja. Ary ny tapakila iray izay zany tapakila iray izay ho raisina eto amin'ny foibe Taninanandrano manomboka amin'ny 7 maraina. Ny tapakila dia azo tsofaina ao amin'ny pasteur Lalatina porte 103 ao amin'ny 2e étage zany, sy ao amin'ny pasteur Erika secrétaire ny fifoazana RDC ery amin'ny trano ery mikaiky ny tohatra ery io. Manantena antsika rehetra anjay anjara fa ny toby fifoazana FMM anovozantsika herim-panahy sy fanasitranana avy amin'ny Jesosy. Zay zany no fanentanana avy amin'ny foibe dia mba hanentana kely asadiny fa ny tobintsika manerana Madagasikara dia tsy ny FPVM ihany no manotrina amin'ireny toby ireny fa misy vahiny tonga any. Ary ny zavatra mampalahelo dia zao misy ny toby sasany tena tsy zarizary. Zara raha toby. Mba manentana antsika tsirairay mba handeha ka hanantona n'ireny toby ireny rehefa misy ny isan-keritaom-pifoazana mba ahitantsika izany zavatra zany satria salany hoe eto Taninanandrano ihany tsika dia mahita zao trano tsara tarehy zao dia mieritreritra hoe ay efa milamina zany ihany. Fa mba tongava rehefa misy isan-keritaom-pifoazana misy amintsika ireo zao mbola tsy nanatrika an'izany akory hatramin'izay na FPVM azy fotoana izao hiatrehantsika mba anotrona antsika n'ireny satria raha ny teo Ambato raha vavy fotsiny zao tamin'ny farany teo dia tena nahafinaritra. Tsy loha hevitra iray intsony no voizina ao anatin'ny toroteny na fanentanana isan-karazany mandritra ny 3 andro fa tena zavatra mahaliana ary be dia be nanenina hoe tahak'izay tonga dia azomany tonga taty fa ay zavatra tena ilaina no zavatra toriana amin'ireny toby ireny nanomboka tamin'ny Ambatondrahavavy teo satria izay no baiky nomeny ray aman-dreny zay tamin'ny FSL farany teo hoe lasa mona aminaina ny olona raha hevitra ray foana ny voizina mandritry ny 3 andro fa leo mba ho fampianarana no ataontsika ny amin'ireny toby ireny dia izay no natao tao Ambatondrahavavy fa tena nahafinaritra reo olona manentana antsika mba tongava amin'ireny toby ireny ary hitatsika hoe manahoana tokoa moa zany entahany toby zany mba hahafahantsika mba miezaka andandeha mba nao ezaka anatsarana nyty toby ty dia fotoana izao amin'ty fanentana ny safia foibe ty avy amin'ny Birao foibe ty fa tsy avy amin'ny Taninanandrano dia manentana antsika zany atao zay azontsika atao amin'io fanjifana n'io bian'ny safia foibe io. Marina fa mora dia mora le izy nefa azadiny ny tenin'ny Ntaolo manao hoe ny herikerika no maninona no mahatondra drano. Raha diso ngeza loatra ty dia tsy zaka ny sasany fa misy ny teny ray anjara nefa raha mavesatra oatra dia tsy afaka mandray anjara dia ninino ny safia foibe natao mora dia mora ohatran'io izy dia manentana antsika zany izay liana tsy hoe liana moa zany fa izay te hanao ny asan'Andriamanitra atsy amin'ny Birao pasteur Erika etsy amin'ny tohatra etsy amin'ny Birao etsy avaratra etsy dia ao amin'ny 1er étage eo amin'ny Birao amin'ny pasteur Lalatina no akatsika izay mibe izay dia manentana antsika zany ahefa be amin'izany asan'ny toby zany. Sora tompoko. Mirahabantsika rehetrarehetra indrindra fa nireny fa resaka vetivety le anandrano senakisoa teo ny anandrano hoy ny voalazan'ny mpandinika ny anana tsara indrindra fenotrikaina rehetra ilain'ny tenanao mandritra ny andro ka na dia indray mandeha any ianao no mihinana indray mandeha isan'andro na ataonao rony na ataonao lasopy na ataonao ritra na ataonao hanina manta ny anandrano ony ny tena misy otrikaina be indrindra mahatsiaro
ho any manolotry ny fahiny ho le iraka anankiray zay fa ny manolotry ny io za tata ohatra izy tsy mahavita mihitsy any ny anokana rapisy malemilemy be daholo ny tenako rehetra tsy zakako toy za mantsy azy hoe efa tia mitomby anontanio Jesosy dia nanofy aho izy maraina ny andro na nofy adady ozy fa da hitanandrano be dehibe dia tano moky lavalava iny dia le ravony manlenidenoka tsara iny natao vinaigrette natao lasary zao aroan'izy ny fanafodinao malemilemy be io dia minana andrano be dehibe ohatra zany volony dia le volony tsara tariny sasana tsara dia atao vinaigrette le tanoko lavalava io sasana tsara tetehiny aloha anankitelo dia andrahoina amin'ny rano erako ny kaopy fotsiny dia rehefa masaka dia fiazo amin'ny lamba madio dia io ranon'io asio siramamy fony le vinaigrette zany parivan'ny andro fa tsy laninao ndray andro tsy laninao ndray mihinana foana ianao vao miratra amin'ny masonao dia mihinana foana parivan'ny andro fa le taony mihinana andre mandeha ianao tonga na repitsy anokana izy ny voalohany indrindra misaotra dada ozy fa tena mahasoa be mihitsy ny anan-drano zay tenenako zany aminareo mba zava-dehibe nataony safiafy tena mandany vola mihitsy ireo amin'ny paosiny ary mandeha nitety amin'ny Madagasikara ary nahasoa ny fiangonantsika sy ny FPVM zany saotra hoe miarahaban'ny rehetra volaza ny toriteny teo be dehibe fa ianareo tovavy rehetrarehetra vao manambady masika ratsy sary piaro be akaizany maso izy zao ny olona rano masonao iny ary iza foana mito telefônina aminao isanandro iza hoa iza gidragidrainao izy tandremo tandremo dia lehilahy ny efa visaka ny miasa miala vao maraina izy raha riva vao miverina tonga le tanàna izy tokony mila tambotambo izy daroka indray ny azony jerenareo ty obolana faheniny tiany ahatonga sainanareo vehivavy rehetrarehetrarehetra tenenako zany obolana fahenina salamo dia obolana fahenina ny andininy fa 430 obolana fahenina ny andininy fa 430 mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ny fahasary piaro dia mampirehitra fahatezeran-dehilahy mampirehitra ane fa tsy hoe mampietsika tsy mampietsika fa tonga dia mampirehitra ary rehefa zavatra ny may inona amin'ny fiafarany levona sotra masina miteny zany dia zareo tsara rehefa mirehitra amin'izay ny fahatezeran-dehilahy ozy dia maninona tsy hamindra fo izy amin'ny andro amaliny amaly faty tanao zay raha voasary piaro mihitsy nareo vehivavy mirehitra ny fahatezeran'le lehilahy aninona izy io amaly faty
ary tia lendina anakireo arany tena mahatsiravina indrindra mihitsy 5:30 tsy andray vola hoenti mandraga izy ary tsy mety na de omenao fanabatambazana be aza raha eo am'izay ianao voadona Andriamanitra io ianao a na fona am'zato amina rivo azy ianao am'le lahy tsy mamelanao mihitsy n'izy soratra masina miteny zany ary tsy maintsy tafasaraka mitokantrano sary-piano tandremo faiandrenara tadidinareo tsara mpanoratra frantsay Molière zao ny teniny ny faiandrena ozy ne rien voir ne rien entendre ne rien dire zany natao hoe olon-kendry jamba marenina ary mona zany ny tokantrano tsara indrindra ary tsy ravanao mihitsy io maheno ny sofinao mampiaraka riany amin'ny anina ny ahoany ny vadindre tapeno aza miaino zany mihitsy ianao nahitany masonao zao mahanizy hoe ary nifanoroka mafy mihitsy izy teo baravarana teo matiko ny androany tapeno ny masonao ary efa miditra ny tohatra am'izay izy akombony ny vavanao zany ny vehivavy endry fa raha ngeringeroninao lava zao ny lehilahy efa samy visaka ne tsy tananao tsony io tsy misy olona mihitsy anankiray ndre mpamaha olanao miborogna ao tsy nahita olona mihitsy andre mandeha na andre mandeha ary ka rehefa nisaraka andre mandeha iny ka hoe ndeha hiverina tsisy zany nisy niverina andre mandeha satria nao atao a distance ngeringerona n'le raha matondra izy folo taona nisaraka fa nao atao a distance de miverina tsy mba nahafaly an-dramato zany ngeringerona indray le ranga fa manina tsy nijanona tany folo taona fa nisaraka izy ny fona tsy netsony izy tata okizay aza mivavaka ho atsony mahasika loatra mivadiko tandremo tandremo eto fa de olona miasa daolo nizy na samy manany ny asa tsika ny vehivavy rehetrarehetrarehetra zao any ambirao vao tonga ny trano izy mbola vonjena ny sakafo vonjena ny tokantrano vonjena ny lamba maloto tsy vitatsika lehilahy zany zay mitaizan'io zazy io araka ny toriteny teo tsika rehetrarehetrarehetra zao teraky ny vehivavy daholo mpanjaka faratampiny ambony amin'ny fiainan'olombelona vehivavy ny teraka an'izany tsara taiza mpaminany rehetrarehetrarehetrarehetra sy mpitondra fivavahana vehivavy daholo ny teraka an'izany tsara taiza misy vehivavy eo zany tena mivavaka foana araka ny voalaza teo fa anjilamboty sy ny mpangalatra mpangary paosy teraka ny vehivavy koa zany satria ngeringeroninao otrano izy de lasa meteny an'izany foanao satria lehibe tena lehibe mihitsy ny asan'ny vehivavy ary tena meditra azy mihitsy asina fety anankiray androany
ka dia ny lehilahy rehetrarehetra zany androany a brositrano daholo a mahandro sakafo daholo a mampirotrano daholo a kalain-kalainy daholo mba hahafaly azy zany rera olona zay ary sangana daholo tsika rehetrarehetra lehilahy rehetrarehetra anao bonne fête maman chérie efatra série foana sotoy ny sofiny ny ankizy misotona ny sofiny neny rangahy misotony sofiny neny bonne fête maman chérie zay farany mba hafaly anareo vehivavy ny tenenako an'izany ary na tsy mahavita kadoany anareo a zay fotsy de fampy amin'ny vehivavy zay tsangana deo ny lehilahy rehetrarehetra mibeso rehetrarehetra na lahy kely na lahy be eo anatreny Jesosy mba hivavaka ho an'ny vady isika teny daholo lehilahy rehetrarehetra bonne fête maman sy 1 2 3 4 5 ataovy 5 faranana hoe lasa ray roa telo bonne fête maman chérie tsy reko tsara mihitsy le le avy reny ray roa telo fête chérie sotrate vavaka ho amin'ny maman chérie tsika Jesosy sotranao zay fa raha tsy nisy vehivavy tsy nisy olombelona teto ambonin'ny tany tsy nisy zany mpanjaka zany tsy nisy zany filoham-pireneny zany tsy nisy zany mpanan-karena zany tsy misy zany olo-kendry zany tsy nisy zany olo-masina zany fa ny vehivavy daholo no niteraka an'izany mahatiantoka mihitsy ianao raha tsy nisy ny vehivavy Jesosy be raharaha nefa ny vehivavy tsy maintsy mandefotra tsy maintsy mandefotra araka ny tenina hoe ny fahanginanao no herinao ka rehefa mangina ny vehivavy manakery mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra sy vady aman-janany mampianary azy amin'izany Jesosy de meo tanjaka meo hery meo fahasalamana ampitomboy foana mpifankatiavana ao an-trano ao ny anarana nangatahako zany amen petraka tsika de tsy anjery amin'izay zao efa voninao dolo rehetrarehetra zao ihany ataontsika ndraiky izy folo aviato de folo aviato de le fotoanatsika manko tsy maintsy le atretsy atreo amin'io poto io de atreto de oko zay aloha rakisa rehefa avy eo ndray folamanao tsenjery mahazo bisky daholo de le ambiny amena fotsiny data zay manao tsenjery rehetrarehetra de omena biscuit daholo le hatramin'ry poto ry io de hatramin'ity poto ty fa zay rehetrarehetra tsy nanao tsenjery koa de omena biscuit daholo dahoary tenena mafy mba hoenoneny I love you, mommy, my sweet, sweet mommy.
You make me happy when I am sad. I always have you inside my heart. When I am here with you, I feel happy. Maman, maman, tu es mon amour. Je veux t'aimer, maman, pour toujours. Maman, maman, tu es mon amour. Je veux t'aimer, maman, pour toujours. Tu es la joie de tout mon cœur et près de toi, je n'ai plus peur. Maman, maman, tu es mon amour. Je veux t'aimer, maman, pour toujours. Maman. Aza teny mihitsy le Qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui m'habille, me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, sonne mes petits bobos, qui raconte des histoires pour m'endormir le soir. C'est ma maman, maman chérie, c'est elle la plus jolie. aza teny hoe je t'aime maman. Les bisous mihitsy ne ilay maman. J'ai cherché dans les poèmes comment te dire je t'aime. J'ai trouvé des mots savants bien trop longs pour mes tisons. Alors j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé dans mon cœur les mots que tu m'as appris quand j'étais encore petit. Maman, je t'aime grand comme ça. Je te dis avec mes bras, bonne fête maman. Maman, je t'aime fort lorsque tu me dis que je suis ton trésor. Maman, je t'aime à l'infini lorsque tu me dis que je suis toute ta vie. Maman, je t'aime grand comme ça lorsque tu me tends la chaleur dans tes bras. Bonne fête, maman chérie. Mouah. Maman chérie, ma grande amie, je suis content en ce moment car c'est ta fête et dans ma tête des mots charmants pour toi maman, mes compliments, mes doux baisers si purs et frais. Bonne fête maman qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui m'habille et me coiffe, me donne à boire si j'ai soif. C'est ma maman chérie, c'est elle la plus jolie. Maman, c'est ta fête. Maman, c'est ta fête. Nous venons t'embrasser. Nous venons t'embrasser. Enfant reconnaissant de tous les biens que tu as fait. Bonne fête, petite maman.
Maman l'enfant sage, maman l'enfant sage est un cadeau plus grand, plus cher que le gâteau. Alors écoute maman chérie, je suis l'enfant sage et poli. L'enfant sage est une fleur qui ne se fane pas dans le cœur. Alors écoute maman chérie, je suis l'enfant sage et poli. L'enfant sage est une chanson qui berce aussi toute la maison. Alors écoute maman chérie, je suis l'enfant sage et poli. Fête des mères. Je voulais, maman gentille, t'offrir de belles jonquilles en un bouquet en argent. J'ai regardé les boutiques, mais les prix sont fantastiques. Et ma pousse a peu d'argent, alors au fond de ma tête, j'ai composé pour ta fête un tout petit compliment et je t'offre ce poème pour te dire que je t'aime bien fort maman. Maman, maman, ma fille, c'est toi. Restez tout près de moi. C'est toi qui, ma fille. Reçois mes merci. Bonne fête, maman chérie. My lovely mom, so kind and sweet. You make my little world complete. When I am sad or feeling blue, I always feel Peter next to you. Thank you, Mom, for all you do, for all your love so strong and true. Today I want to proudly say, I love you, Mom, and happy Mother's Day. Une fleur pour maman. J'ai cueilli une fleur rouge dans mon château, tous mes pouces. Maman, maman, ma vie, c'est toi. Reste tout près de moi. Je t'aime, maman, 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 ma vie, c'est toi. Reste tout près de moi. Je t'aime, maman. Un petit poème pour maman que j'aime. Un bijou gentil pour maman chérie. Un petit sourire pour lui faire plaisir. Bonne fête, maman. Dans les bras de ma maman. Tout s'en va, même le chagrin. Un bisou, un câlin et je souris. Dans les bras de maman, c'est toute ma vie. Maman chérie, maman, unique et chérie, tu m'as donné la vie. J'ai préparé ce cadeau que je t'offre aujourd'hui pour te dire mon amour qui durera toujours. Nensful, lele ulna tukanata, nasara kanoa temtuma, naiza tuma sulano, woter chamna chamsa, enawe suchuransti nang jinjire la bensali, nansarnas kaketa saat, babun chuch na mumparat, itaknya na not matur manalarup, cisul manjang cara bamarucaran, ni pen na yerachan, alo tia ciula kumatumana nen yu matuam double betuso, tia fanen fanote now.
Maman, tu es tout pour moi. Chaque jour, tu m'apportes de la joie dans ma vie. Aujourd'hui, c'est ta fête. Voici les fleurs que j'ai cueillies pour toi. Je te les donne avec joie, avec toutes les mamans du monde. Pour moi, tu es la plus jolie. Bonne fête, maman chérie. Moi. Maman, maman, c'est un mot doux, un sourire, un bijou, un jardin merveilleux qui fleurit dans les yeux. C'est un bouquet de roses, un sourire en plein cœur, un nid pour mille choses, un mer de douceur. Maman, c'est le printemps qui revient chaque année, c'est un chant d'un enfant pour la vie, pour l'éternité. Bonne fête, maman chérie. En fait, maman chérie, tu es la plus jolie, tu es la plus cannie, tu es la plus mimi, je t'aime à la folie. Rinenio, Marasino, Viti, Funkas, Viti, Fafetino, Vanuisao, Rinentenati, Tifulamena Fatsu, Fafunkazian, Kane Fafukachin Fu, Karesno Visan, Fezambunkas, Bilitkatuku, Irinatia Laz, Fafukachin Fu. Bonne fête, maman chérie. Maman chérie, pour toi, ma maman chérie, j'ai mis mon plus bel habit. Aujourd'hui est mon jour préféré car nous allons te fêter. Pour toi, mon amour de maman, j'ai dessiné ce beau cœur blanc. Tu es toujours près de moi, surtout les jours où rien ne va. Pour toi, ma maman, maman adorée, j'ai ramassé ce beau bouquet. Tu es la plus belle des mamans. Sais-tu que je t'aime infiniment? Maman chérie, m'appelle l'ami, tu prends mon temps, en fait, maman. Maman, j'ai tes mains pour te toucher, j'ai tes bras pour te serrer, tes pieds pour courir vers toi, pour t'appeler, j'ai ma voix, et puis j'ai mon cœur encore, pour t'aimer toujours plus fort. Bonne fête, maman. Parfaite maman chérie. Parfaite maman chérie. Bonne fête, maman, qui m'embrasse le matin, me fait plein de câlins, qui m'habille et me coiffe, me donne à boire si j'ai soif, qui prépare des gâteaux, soigne mes petits bobos, qui me raconte une histoire pour m'endormir le soir. C'est ma maman, maman chérie, et c'est elle la plus jolie. Cette main, je tes doigts, un cœur qui bat pour maman. En fait, maman, bisous, maman. En fait, maman chérie, je t'aime, maman chérie, tu es toujours dans mon cœur. C'est toi, mon plus belle, en fait, maman chérie.
Bonne fête, maman chérie. Mouah. Maman, tu es la plus belle et la plus gentille de toutes les mamans. Les jolies fleurs. Connais-tu les jolies fleurs? Les jolies fleurs de mon jardin. Ils ont de toutes les couleurs, tu les trouves dans mon jardin. Oh, les belles marguerites, les œillets et les muguets. Elles sont peut-être petites, mais j'en ferai un joli bouquet. Oh, les jolies violettes, les roses et les capucines. Je le choisis pour le fête, mais je vous laisse les racines. Bonne fête, maman chérie. Maman touche comme le matin, tes bras sont plus beaux jardin. Quand tu fais un gros câlin, mon cœur te fait un petit train. Chouchou d'amour, chouchou de joie, il voyage partout avec toi. Bonne fête, maman. C'est toi ma maman adorée. C'est toi ma maman, c'est toi ma maman adorée, c'est toi qui me fais rêver, c'est toi qui fais mon bonheur, je t'aime de tout. Joyeuse fête de mère, merci pour ton amour, ta tendresse et ta force chaque jour. Maman, je t'aime, tu es ma fille, mon soleil, même mon grand ami. Je vais t'aider pour ton plaisir, pour ton beau sourire. Bonne fête, maman chérie. Zay, ok, zay aloha dia mahazo biscuit daholo zay rehetrarehetra mbola tsy niteny na rehefa avy eo fidirana faharoa indray anga na ny raha riva ka dia ampy zay rakisa miana biscuit daholo reo ambon'ireo dia misaotra antsika rehetrarehetra dia ny reny rehetrarehetra mitsangana dododona manao merci amin'ilay zazakely mba hisaora izy tsangana daholo ny vehivavy rehetra manao merci efa vazaha daholo anao zany zanatsika teo hoe anakiroa ihany mba niteny gasy tsara zany raha mbanao any an-tafo koa tsy maintsy mahay miteny frantsay daholo dia ny reny koa zao dia mianatra miteny frantsay daholo hoe merci chéri ray roa telo dawary dia anao firatitra amin'izay atsika fa misy procession androany procession rehefa ohatran'izao amin'ny reny dia fanatsarana ny fiangonana atsika zava-dehibe mbola be dehibe zavatra ho atao ka dia samy manao azo atao dodododony reto mivita neny mba fanatsarana ny fiangonana saotra tompoko dia kitapo voalohany sy faharoa araka amin'ny fanao dia ao aoriana zay procession.
ry hava malala rehetra amin'ny tompo a andeha ataontsika tony tsy ataontsika tony jamba sy mona izao fionatsika an'io izao ka mahita tsy miteny ary miteny tsy mahita fa ataontsika tony fody lamamanga ray ny lovy a ndray misitsika ndray mihirahira samy faly ny dikan'izany a hosolo mpifandraisan-tanantsika amin'ireo reny malala antsika rehetrarehetra dia hiary tehaka mafy be tsika ho azy ireo iainy ny vaovao mpiangonana indray tsika ka manasa antsika rehetra iaino izany filazana avy amin'ny fifoazana ilazana mpimana dingana voalohany na feny heritaona ny anarana na mihoatra maniry ny akatra dingana faharoa mba haka ny ho fianoana mahakasika izany ao amin'ny pastera irakerika sekretera amin'ny fifoazana RDC mariana fa ny 5 jona sy ny 9 jona ho avy izao nanaovana ny tombanezaka évaluation koa entina amin'io fotoan'io fisy fianoana io dia mirary anareo avita somatsara ireo toromarika voalaza ireo tompoko voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireryany ilazana ho an'ny fifoazana ao aminareo mandrakareva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ilazana ny iraka sy mpampianatra eto an-tanànan-drano izay hanao ny tombanezaka évaluation dingana voaloha dingana faharoa ny zoma 5 jona tontolo andro mba isoratra anarana aingana ao amin'ny ray aman-dreny iraka dadazaka riana faharoa deuxième étage porte 220 ny antony dia mba andaminana ny fanatanterana ny asa rehetra mandritra io andro io fa ny ampitso sabotsy 9 jona moa dia tapakandro ihany dia tapitra dia maneta amin'ny fahatongavantsika rehetra tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra ireryany filazana avy amin'ny F7 ilazana sika mpianatra mpanabe ray aman-dreny ny mpiara-mivavaka rehetra fa ny fanompo-pivavahana hitondrana-bavaka ny mpianatra na ala-fanadinana ara-panjakana sy ny fifindra-kilasy dia ataony sabotsy 13 jona manomboka amin'ny 2 ratolakandro eto amin'ny fitandremana FPVM Antananandrano isy ny asa fampaherezana ao aoriana amin'ny fotoana ko antsoina isika mpiandry rehetra mba ho tonga anatanteraka izany ny fanomanam-panao ho an'ny mpiandry izay vonina anatanteraka izany dia hanomboka amin'ny ray ora sasany izay tarehan'ny ray aman-dreny tony fifoazana irakermanina ao amin'ny rihana voalohany ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra filazana ampatsihivinsika fa amin'ny zoma 5 jona izao ny fiderana izay rahantsika amin'ny mpiantsa fiderana sy ny jao jasband ao amin'ny rihana faefatra amin'ny 5 ora sasany ko entanina isika mba ho tonga amin'izany voninahitra dia an'Andriamanitra ireryany filazana saha mianatra ny sekolalahady androany aoriana ny fitaom-pivavahana voalohany ilazana koa ny mpianatra safa afaka verina any amin'ny mpampianatra tsirairay ny taratasim-bokatra koa satria moa efa vita ny fanatitra dia mangatỳ pastera hanolotra ny procession dia irosin'ny procession tsika amin'ny hira fa efatra 50 154 ao amin'ny boky mpira fanampiny Jesosy tompo ilay fototra soa tena voaloboka tsara tokoa aoka ianao mba ho sampana tsara mba hitera-boka-tsoa rineny andiny voalohany ihany sangantsika rehetra Jesosy tompo ilay fototra tena Aukaya tanpa sampana easy vavakisika sotranao zay zay ny amin'ny reny rehetra zay nahavita zava-dehibe ty amin'ity tany sy ny firenena ity ary namokatra olona be dehibe manenika ny tany anao ny asanao daholo nefa zany nandyrano anay ety be ny asan'ny vehivavy be ny mpanenjika
beny makaala fa miafy ireo hatramin'ny farany omeone foana Jesosy ny finiavana fa tianao zay tianao foana ny vehivavy na inona famboariny fony mba angina voninahitra neo an'Andriamanitra rery any masina Jehova petraka isika dia manomboka ny prosesy ary ny vehivavy dia ny vehivavy rehetra hony dia omena voninkazo tsara tare bonne fête mama zany ary ny ankizy efa nahazo biscuit teo dia hitohizana ny filazana ny raharam-piangonana. Reto kosa ny zanaky ny fiangonana irosan'ny fanondrenana tokantranomasina. Andriamatoa Razana Mahefa Jean Honoré, Ramatoa Zafimanjato, Saoly Dany Andany, Andriamatoa Général Randrianiara, Flaubert, Ramatoa Andriamisaina, Tiantso, Alinina, Ankilany, dia faly mampandrianareo amin'ny fanamasina fanamadiny zanaky izy ireo, Iandry Razana Mahefa sy Laura Randrianiara, izay taony sabotsy 9 Jona amin'ny 12 ratandro amin'le colonnade bypass. Aloha mba mangingina kely tsika efa mitabataba be loatra azafady Ramarson Jean-Philippe sy Razafindratavy Eleonore, Ramarson Hier Nzaka Brino sy Ranivo Arsoa, Béatrice Andany, Ravondrina Zanette, Randriamahefa Soa Julien sy Ravonirina Livasoa Ankilany, dia faly manasanareo amin'ny fanamasiny fanamadiny zana ny zafiny, Andrianirina Antina Fitahina sy Raharinina Antriniaina, izay eto amin'ny fiangonatsika ny asabotsy 9 Jona amin'ny 7 maraina. Andriamatoa Andriambololona Justin Claude, Ramatoa Rasoambola Harivony Andany, Ramatoa Rasoa Zanany, Andriamatoa Kotarson Andriatsitoaina Arivo, Ramatoa Kotarmanana Mamsoa Ankilany, dia faly mampandrianareo fanamasiny fanamadiny zana ny zafiny, Andriambololona Minsota Tely sy Rakotarson Mino Soa, izay eto amin'ny fiangonatsika ny asabotsy 9 Jona amin'ny 10 maraina. Andriamatoa Kotondramanina Germain, Ramatoa Tiarson Mieltina Andany, Andriamatoa Andrianatenaina Elisée Michel mivady, Andriamatoa Andriamarmanana Michel mivady, Mianadavy Ankilany, dia faly manasanareo anotrana fanamasiny fanamadiny zanany, Ratondromanana Maolo sy Andrianasolomanana Hélène Micheline, izay eto amin'ny fiangonatsika ny sabotsy 9 Jona amin'ny 12 maraina. Andriamatoa Hervely Jean de Dieu, Ramatoa Zafimaleo Saondra Antrarinjiva Andany, Ramatoa Soamananjara Victorina, Ramatoa Tobiaso Saoly, Andriamatoa Bemanotrana Rado, Ramatoa Jozan Sandra Hasina Ankilany, dia faly manasanareo amin'ny tiavana anotrana fanamasiny fanamadiny zafiny, ny zanany Rahery Velo, Iandrony Aina Riantsoa Toljanahary sy Rabemanotsina Tokomirantsoa, izay eto amin'ny fiangonatsika ny zoma 12 Jona amin'ny 12 atoandro. Ramatoa Razana Raisoa Mahazo Niaina Marguerite, Ramatoa Razana Mahery Honorine, Andriamatoa Zafimandimby Daniel sy Ramatoa Andrianaso Miora Andany, Andriamatoa Andrianaivo Nilaina sy Ramatoa Antarively Antonirina Ankilany, dia faly manasanareo anatriky ny fanamasiny fanamadiny zanany, Randrianaso Voary Fandresena sy Andrianatenaina Maminirina Priska, izay eto amin'ny fiangonatsika ny asabotsy 13 Jona amin'ny 10 maraina. Ramatoa Rasoarso Henriette Andany, Nira Kapastera Zafiarso Elnivo Henriette Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasiny fanamadiny zanany, Randrianarmanana Frédérique sy Razafiarso Tony Mampionina, izay eto amin'ny fiangonatsika ny sabotsy 13 Jona amin'ny 7 maraina. Andriamatoa Solartin Ramanantsialonina, Ramatoa Rasoa Arvelo, Andriamatoa Tsimandoka Oela Nirina, Ramatoa Ramanantsialonina Rondro Andany, Andriamatoa Andrianasolo Raymond, Ramatoa Zananaivo Adelina, Andriamatoa Andrianjatovy Christian Ankilany, dia faly manasanareo anatrika ny fanamasiny fanamadiny zanany, Randrianjatovy Toky Elisia sy Ratsimarsoa Oela Nirina, izay eto amin'ny fiangonatsika ny alakamisy 20 Jona amin'ny 12 ora. Raha misy mahita ny tsy mamety ny fanamasiny sasany amin'ireo fanamadiny ireo, dia aoka izy ampandreny ray aman-dreny mpitandrina mialoha filazana manjoa. Amin'ny finoana sy fanantenan'ny fitsanganantena maty no ampandrenesantsika fodimandry nreto avatsika malala isa amin'reto
ny talataina amin'ny roapolo me ena amin'ny roapolo sy roarivo rehefa niva ny 70 taona teto tany ny avanay malananay Rasoanjanahary Martina bebe Rasoa hoy ny zanany enina mianada ny fianakaviana manontolo ny nofony dia efa voalevina ny fianakaviana dia namela fararakitra 250 000 francs ny fiangonana 250 000 francs ho an'ny fifoazana. Randrena Tandro Raymond dia natsony ray ody any aminy ny alarobia 7 me rehefa nivahiny 70 taona teto tany ho ny vadiny Rahely ary manana Lisy Mpiandry ny zanany ary ny fianakaviana manontolo nofony dia efa voalevina. Rabearso Fredy dia nodimandry teo amin'ny 430 taonany ny alarobia 7 me hoy ny vadiny Rabearso Rajaofera Erika ny zanany ary ny ray aman-dreniny izay Rabearso Rado sy Olga diakonina mpamakilay malalan'i Jesosy. Ny fianakaviana manontolo nofony dia hiala ao an-tranony ao Andranahary lo de SCSS ny alatsinainy ray ejona ary entina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra fampahirezana fianakaviana ao amin'ny fiangonana FVM Tanànandranompandrana amin'ny 12 ratoandro mialohan'ny hitondrana azy any amin'ny fahasandrazany any Soalandy Akady Vorobe. Ravao Arivelo Marie Victorine dia natsony ray ody any amin'ny sabotsy 30 me rehefa nivahiny 40 taona teto tany promotion mareta amin'ny asa hoy ny zanany efatra mianada ny fianakaviana manontolo nofony dia hiala ao an-tranony lo 3h37 enina bisy Akazomanga ny alatsinainy voalohan'ny volany Jona amin'ny 7 ora maraina ka entina nomezam-boninahitra n'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FVM Ambohidratrimo alohany anaterana azy any amin'ny fahasandrazany Anjoma Soavinandrina. Rakotomalala Slo François Xavier dia nodomandry ny alakamisy 20 me rehefa nivahiny 70 taona teto tany hoy ny zanany izay solony tenany Terakla Rakotomalala Slo Finirina Wilisy Ramily ary manana Iajatiana sy Nadia ary ny fianakaviana manontolo nofony dia efa voalevina. Andriamanitra tompon'ny fampinionana ny ampoinina ireo fianakaviana tsamandroa. Fisaorana izay fianakaviana dia manao fisaorana intonantsika rehetra havana tapaka sy namana mpiara-mivavaka izay tonga ny dodododo sy nakahery anay tamin'ny fahalasana ny reny malalanay tompoko vavy Ravamalala Marie Julienne. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitianareo makasitraka indrindra tompoko ny fianakaviana dia namela fararakitra 20 000 ariary. Dia izay indray raha antsika tohizana amin'ny famakina voady masina. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana tratran'izao andro alahady andro tsara izao ary miarahaba ny reny rehetra tratran'ny andro fetin'ny reny androany engane mba ho reny loharanom-pifaliana loharanom-pitahiana loharanom-pasoavana ao anatin'ny tokantrano ny reny rehetra manomboka androany nandray fampianarana teto amin'ity fiangonan'Andriamanitra ity. Toy izao indray ireo mpanompon'Andriamanitra nanao voady masina androany. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy 10,000 ariary ho an'ny mahantra. Misaotra Jesosy tamin'ny zavatra rehetra ary apetraka aminao ny fitohizan'ny fiainanay. Esory aty anatiko ny tahotra sy ny tebiteby. Amen. Jesosy malalo, misaotra anao izay menakafo kely tamin'izay rehetra nomenao anay ary dia mbola mino izahay fa tsy hamelana irery ianao amin'ny afo rehetra. Dia mba irao fanamasinao hitaridalana anay mandrakariva fa tianay ianao ary tena tianay. Amen. Vola 10,000 ariary ho an'ny mahantra. Misaotra Jesosy dia raiko mandrakizay ianao 20,000 ariary ho an'ny asa-pifoazana. Amen. Jesosy malalo, misaotra anao izay no fitiavanao sy ny fitahinao anay. Ity misy vola kely ho fampandrosoana ny asanao 2,000 ariary. Misaotra Jesosy io. Amen. Misaotra indrindra Jesosy no fitiavanao sy ny famindraponao ka nahatsaranay izao fetin-dreny izao. Midira antsehatra Jesosy amin'ny fahasalamanay sy ny asanay
ary amin'ny fahendren'ny ankizy sy ny fianarany 30 000 ariary ho any dady. Fanatim-pisaorana misaotra Jesosy fanarovana tao anatin'ny aliko ny fahafatesany faly ka na dia very aza dia hita soamatsara ary velona trapamonjena ary ovy amin'ny ratsy rehetra izahay Jesosy iny misy vola kely anaovana ny tranony dada any Manjakandriana 5,000 ariary. Misaotra Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Misaotra Jesosy no fitahiana sady mahagaga nataonao teo amin'ny fiainako ary mbola mino sy manantena fa mbola ho tahinao hatrany ka fifalipoko Jesosy malala anatitra fanatim-pisaorana ho an'ny fiangonana vola 100,000 ariary. Misaotra Jesosy rakim-pisaorana 20,000 ariary ho an'ny mahantra. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra avo indrindra. Misaotra Jesosy fa mbola nitahinao tamin'ny volana lasiny dia mbola mametraka amin'ny fiainako sy ny asa fanompona eo amin'ny pelatananao. Ity ny 10 volan-draisiko atolotra ho an'ny mpanadio 6,000 ariary na 30,000 francs. Misaotra Jesosy 1 million d'ariary tsy soratra. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra irery any ity indray ampahafolony tamin'ny nomenao anay Jesosy Kristy atolotra am-pifaliana sy am-pitiavana anaovana ny asa fitoriana filazantsara vola 100,000 ariary atolotra ho an'ny voamerany fiderana Zafindrony. Misaotra Jesosy atolotra fonay anjakanao. Amen. Fa izao manana hevitra heverako anao mangataka trano ao Jesosy mba tsy hijaly intsony 40,000 ariary. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy makasitraka Tompo ny amin'ireo fitahinana nataonao tamiko sy ny ankonako manolotra 10,000 ariary ho an'ny sekoly alahady ary 10,000 ariary ho an'ny mantra amin'ny fiangonana voninahitra ho an'Andriamanitra irery any fitambarany 20,000 ariary. Jehova o velominy ny asanao ao antenantenany taona mangataka ao mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne aho fa folo-karena 100,000 ariary fampandehanana ny asan'Andriamanitra. Misaotra Jesosy omenany dada vola 200,000 ariary mangataka vavaka avy tany trano. Indro Jesosy ny ampafolony karama ho anao araka Malakia 3:10 vola 25,000 ariary ho an'ny dada mangataka vavaka mba ho tahiany Jesosy hatrany ny asa-pivelomany. Saotranao a Jesosy no fitiavanao ahy mangataka mba ho afa-trosa fa mbola misy trosa dia tahiony zavikely ka azoto hivavaka ataovy azoto ireo. Misaotra Jesosy 5,000 na 10,000 ariary atolotra ho amin'ny pastera Rajomalahy. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy fa mbola nomenao tombonandro indray aho anio 31 mai atolotra ho amin'ny mantra 40,000 ariary ho an'ny dada ny 10,000 ariary any altara ny 10,000 ariary. Mangataka Tompo ilay cadeau efa nendrasako hatramin'ny efa ely iny taminao mba homeo amin'izay raha mba mety ianao mba ho tena reny amin'izay. Merci Jésus, bisous. Androso eo anoloanao ary andravina amin'ny kitotoana dia homeko anao rakitra soamaizina sy ny arenana fenao mangingina mba afantaranao fa izao ny Jehova. Isaia 45:1-3 indro Jesosy ny ampafolony nofatranoko atolotra anao vola 20,000 ariary anaovana fanadiovana ny tranon'i Jesosy. Ho an'ny pasteur Aldisy 10,000 ariary mbola tohizana ny famakina ny voady. voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery any misaotra Jesosy fa azoko ny tranoko ary matoka fa ianao no mbola namboatra azy indro misy vola kely 2,000 ariary mba atolotra anao. Misaotra Jesosy. Amen. Raha ny zanako no nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Misaotra Jesosy fa afaka tamin'ny fijangajangana ny tenako indro misy vola 10,000 ariary ho an'ny dada raha andrena atoandro. Tiako be anao Jesosy misaotra amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao manotra vola izy 20,000 ariary ho an'ny kamboty any ampahatrizina. Misaotra Jesosy tamin'ny nasitrananao azy sy ny nanomezanao viza ho anay. Voninahitra dia anao irery any dia apetrako aminao ny fiainanay sy ny dianay indrindra ny fahasalamana Jesosy manotra vola 60,000 ariary ho an'ny dada. Voninahitra ny eo anao Jesosy misaotra Jesosy tamin'ny tantananao tamin'ity volana mety makasitraka amin'ny fitondranao. Misaotra nanao
oreny nametranao ireto zanako, apetrako aminao ny volana jiona mba ho fenonao ny antsaranao ny tokantranoko, ny fianakaviako, ny asa fivarotako. Tiako ianao Jesosy manolotra vola 4,000 ariary ka ny 20,000 2,000 ariary ny paster Aldisy, ny 2,000 ariary ho an'ny Kamboty. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Ity indray Jesosy ny anjaranao dia tahio hatrany ny fidiram-bolako, ny fahasalamana ary ny tokantranoko sy ny fianaratsika. Misaotra foana Jesosy manolotra vola 2,000 sy 3,000 ariary. Tsy misy soratra 5,000 sy 2,000 ariary. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Jesosy misaotra anao noho ny fitantananao ny fiainako. Mankasitraka Jesosy amin'ny tondranao. Manolotra ny ampahafolon-karena vola 5,000 sy 2,000 ariary ho an'ny dada Randrena Atoandro. Tsy misy soratra 3,000 ariary. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Bon anniversaire Ramarikoto Andry Lalao, manolotra vola 2,000 ariary fiadanana ny ho anao. Nofy efa lasany amin'ny dada 1,000 ariary. Nofy 1,000 ariary. Ity Jesosy ny ampafolony izay menao ahy entina anaovana ny asanao. Dia apetraka pelatanao Jesosy ny fiainako, manolotra vola 2,000 ariary. Tsy misy soratra 5,000 ariary. Ho an'i Jesosy rery ny voninahitra ampafolony 700 sy 2,000 ariary. Vady masina Jesosy malalo manome voninahitra sy misaotra betsaka anao noho izao andro anio izao fa mbola nahatratra ny fetin'ireny. Mangataka aminao mba tahio ny ankonako sy ny amin-drafo ifahabiany sy dadany, tao mba ho aminao ihany koa voninahitra anao rery ihany vola 2,000 ariary ho an'ny Marbre Rez de Saucier. 13 Mai 1964 ka misaotra Jesosy tsara ianao ny misy vola kely 2,000 ariary mena ny fifoazana, 2,000 ariary mena ny dada. Ho fanampiana ny pastera dingana faharoa dia manolotra vola 100,000 ariary ny fikambanana zokiolona antim-panahy. Tsy misy soratra 2,000 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindram-po, mangataka mba ho sitrana amin'ny aretina izay mahazo ahy indrindra Jesosy amin'izao fetin'ireny izao. Manolotra vola 5,000 ariary ho an'ny dada, 5,000 ariary ho an'ny Mahantra. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao anay, apetraka ampelantanao ny fiainanay rehetra. Anome izay tiany fonay ianao, manolotra vola 100,000 ariary ka ny 50,000 ariary ny Manitra, 50,000 ariary ho an'ny fiangonana. Misaotra Jesosy ny amin'izao fetin'ireny izao, mangataka Jesosy mba tahinao ny reny rehetra, indrindra Jesosy fa ireo reny ao anatin'ny ady ao tokantrano sy zanaka maditra. Manolotra vola 2,000 ariary ho an'ireny Mahantra ny fiangonana. Manolotra vola nanganana ny tranon'Andriamanitra 2,000 ariary ho an'ny pastera Miora. Mpahafolon-karena 2,000 ariary. Mangataka hira Jesosy mpitarika endry ianao, mangataka fahasalamana, manolotra vola 2,000 ariary. Misaotra anao Jesosy fa mbola menao tombonandro indray amin'ity andro ity. Misaotra betsaka anao ihany koa fa totoso soma tsara ny examen voalohany ka apetraka feno ampelantanao iny examen iny mba ho afaka soma tsara voninahitry ny anaranao. Amen. Manolotra vola 5,000 ariary ho an'ny dada. Rakim-pisaorana voninahitra an'Andriamanitra vola 2,000 ariary, 2,000 ariary ny dada, 2,000 ariary fanampiana mitandrina any ambanivohitra. Mangataka vavaka mitebiteby sy ny depression. Voninahitra an'Andriamanitra irery ihany ampafolony karama volana me 3,000 ariary fidianana fanitso any amin'ny Toby Masina Ambodanierana. Jesosy 9 taona ny karakarana ny taratasy lova aho, nampianarinao nanana faharetana ny fandeferanao. Tonga ny fotoana Jesosy azo somatsara ny boky titra amin'ny anaranay. Misaotra manolotra vola 2,000 ariary. Tsy misy soratra 5,000 sy 2,000 ariary. Jesosy ny mbola ny todianao hatrany indra apetraka indra ny ampahankely izay tamin'ny anjarako asasarako tamin'ity volana mety atolotra amin'ny dada. Mangataka vavaka ho an'ny tokantrano sy ry ankonako, nolotra vola 4,000 ariary nofy 2,000 ariary. Voninahitra an'Andriamanitra noho ny andro anio. Jesosy ny amin'ireo fahafonganana sy faharavan'ny asa fa misy ny voninahitra lehibe tianao ampitana aminay. Pahorika nefa manaiky foana ny fitondranao. Manolotra vola 1,000 ariary ho an'ny voninkazo miampy nofy 1,000 ariary. Misaotra ny famindram-po sy ny fahasoavana momba amin'ny fahavaloko. Misaotra fatateraka ny teninao ampafolony 2,000 ariary. Procession fête des mères 5,000 ariary. Jesosy misaotra anao izay mivady fa nataonao ny toe-jaza, apetraka fenam-pelantanao ny fahasalamanay, ny zaza ao kibo sy ny reniny ary ny rainy amin'ny asa fivelomana tahi mandrakariva ny tokantranonay. Jesosy mba ho an'ny
manotra vola ho an'ny ankizy kamboty apatrizina 7 alina ariary. Misaotra petraka Jesosy ny amin'ny fisinao tany fiainako, misaotra fa toizanao ahy na tonga horeny, misaotra amin'ny zavatra rehetra sy ireo izay mbola fiainana tsara menao ahy. Mangataka Jesosy mba anaovanao fiovana vaovao eo amin'ny fiainako, mba hiara-paly foana isika amin'ny lafiny rehetra. Tiako ianao Jesosy, tiako ianao, tiako foana mandrakizay. Minoatra vola ty miarivarary fampandrosoana ny tranonao. Sao Jesosy ny amin'ny fitahina rehetra izay menao anay mianakavy kely, endra ny ampafolo ny vola nraisiko menanao Jesosy. Misaotra amena vola 500 sy 4,000 sy 4 alina ariary. Dia izay ndray ny voady masina tamin'ity lahady maraina ity, ka ny teto amintsika teto amin'ny rihana farany ambany dia 220, rihana voalohany 230, rihana faharoa 920, rihana fahefatra 12, fitambarany 20 voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Entoko efa tena manomboka raha pitsy ny rinina be amin'izay. Tsy misy raha vanina tsony ny nofosika fa tena nofo rinina. Angamba tsy hamaly tsory fa vitsivitsy rehetra sisa lovaliko. Za toko dia olona mitady asa tahaka chauffeur, manana permis B, C, D ary mba mekanika auto, indrindra ny poids lourd. Lehilahy 20 taona mpiandry, tsara be zany. Raha misy mitady azy hono ianareo dia tia numéro napetraka tsy amin'ny sekretariat hoe 033 59 891 13. Averiko raha mitady azy hono ianareo 033 19 033 59 891 13 na 038 12 210 66 na 038 12 210 66. Zay tsy mitady asa, tsy maneno ianareo any, tsy maheno sa tsy maheno e? Ay zareo are mpandefa ny feo zany mba jereo kely zany, fa tsy maheno amin'ny hitany anilany akaviako ato sa tsy solo leny. Maheno tsara ve nareo? Maheno tsara zay naheno. Za dada tamin'ny toerana anankiray nanofy any ambanivohitra, niala tao amin'ny trano anankiray hony mba hiantsena any amin'ny épicerie anankiray. Lahatra be teo izahay fa tsy tafentsena, ka lasa niala tany anamboatra pneu na bisikileta hony dia hoe tsy mety amboarina tsono izy fa tsy maintsy mividy. Dia ary ny vidin'ilay pneu vaovao 400 000 ariary, fa zao ny adivaritra 300 000 ariary, nefa izy tsy nety fa 350 000 francs no farany. Za dia mpiandry nangataka asa tamin'i Jesosy nin'ny alina iny dia io no vanina, satria hatramina mpiandry tamin'ny 2021 ka hatramin'izao dia tsy nahazo asa fivelomana ntsony fa asa kely ihany ny hitako. Ty zao lazaiko anao le jereo aloha les chiffres mimi firanany, jereo les chiffres. Ny vidin'le pneu dia 400 000 ariary. Jereo aloha ny hira 400. Hira 400 milaza hoe tompotsy toy zay re mifona mba mienoa mba manatona ka mamindrafo aminay mpanota ho afakota
raha verina aminay mpanota zay mendrika ho anay ny valonota dia ho anjaranay reny hijaly fa tsy faly. Raha tena marina zany a nasehon Jesosy anao hoe ianao tsy manana asa io a, tapidalaka le mihitsy ianao vao maika anao ampijaly anao a. Mafy be zany dia nangataka no 300 mafy be le teny dia nomeny 300 ndray ianao a. Tany zay vanginao Jesosy tsy maintsy lasanao, io no nangatahanao fa tsy nepitra izy a, fa 350 ny farana, 350 ianao ray no mibaiko hanaovanay ny asanao ka mandady zavatsaiko na sarotra aza ny atao. Ianao zany a zavady ianao izy ianao hoe izaho mpiandry mangataka asa tamin'i Jesosy. Ianao mpiandry io zany mpiandry tsy miasa ianao a, satria hatramin'ny mampiandry aka hatramin'izao izy ianao tsy nahazo asa fivelomana intsony a, fa asa kelikely fotsiny sisa. Mpiandry tsy miasa ianao zany na mpizaliana ianao, ny asany aloha atao zay na le 350 io a, le 350 mihitsy 350 mihitsy ny milazana hoe ataovy ny asa tsy maintsy fa vanao vao maika ko hodiny ny robinet ny fiainanao a, raha vao adininao izy. Efa be dia be misy le nofo ririnina dia manahirana. Lava be le fiteninao e. Ay tia nga sa tatan'izy nanofy nanao asan'Andriamanitra. Ito mamanay dia tahorinanay hony a, dia nandeha tsangatsangana kely zahay tao an-trano, dia le toerana andehananay hony a misy rano be tsy maintsy epitana, dia tezana raha makany apita dia hoe tamin'ny mamanay hoe andao isika maka sary fa izy tsy manaiky misy. Dia ny apita lava be le fitenenanao, dia ato misy hoe tandre mama fa misy voangeza be io a, dia mama tsy manaiky an'izany fa milalao rano ihany. Dia ny tsehany vao izy dia azony dia narapana dia mipotipoteny. Sao ny toro-hevitra aminao a, raha eto mamanao mody eny an-trano angena dengana ianao zao, fa i mamanao lany ny voa io a, ny voa io a dia inona ody ranony, zany ny voa, zany nofo voa, ody ranony. Dia mandehandeha eny ianao a dia efa misy rano, mbola rano hatrany amin'ny lohalika ao dia avo ny voa, dia anao tsy mirototra mihitsiny. Tiany fa raha avy amin'izay le voa a, efa ralona ny rano, mbola tsy mandositra ihany ianao, petandre mandeha ianao a, potika tanteraka dia tomany ny ankizy. Zao a io mamanao io aingana dengana sasao mihitsy aloha ampandroina amin'ny rano Jesosy mihitsy izy aloha, sasana hatramin'ny akanjony. Faharoa mijery tension aikana any amin'ny dokotera izy, fa le ody zany a na lefa ny olona eny aminy a amono azy vo e tsy misangy a, fa ody amono anao, nanenika an'io ny tenanao rehetrarehetrarehetra. Mbola tsy rototra ihany ianao a
dia lasa nivoiny anaty rano. Tensionao io amely anao io. Androany any dia mijery tension ingana any amin'ny dokotera ianao, fa raha pitsanao fa tsy eto ambonin'ny tany tsony fa raha vao mijanonjanona eo. Tamin'ny laka misy teo azy tata, rehefa avy mivavaka dia namaky baiboly. Namaky baiboly dia natory. Dia nisy vehivavy malemy tsy afaka mamindra tongony. Nanatona izany teny taminy hoe, mino sy matoky ve ianao fa manasitrana Jesosy? Namaly izy hoe eny. Dia nandohalika nivavaka teo akaikiny azy izaho sady kotsan-dranomaso. Rehefa vita ivavaka natao koa dia nikisakisaka tany amin'ny tanako vantina. Rehefa vita io vavaka natao koa dia nikasiako tamin'ny tanako vatan'ilay vehivavy io, dia tafatsangana izy sady faly. Sady nisotra. Zao nanoratra mpianatra katekômena. Ianao zay katekômena manoratra an'itya dia mbola ho mpianatra ianao. Zany dikany mampianatra anao Jesosy hoe io misy olona malemy dia lasa anao kasio ny tanany dia atsangano izy. Ile finoana mbola atao ao anaty, mbola tsy nananao le finoana. Dia asehoan'Andriamanitra hoe manana finoana hoe kasio io. Dia raha mikasika ianao dia sitrana le manary. Matahotra no mikasika ianao dia tsy sitrana io. Mampianatra anao izy hanampinoana fa ho mpiandry ianao indray andro any. Oak'izay fa sisa re raha olona dia miala tsiny aminareo mihitsy fa tena tia angamba ny zarena. Eo amin'ny tokotaninay dada misy elika dia mivovo mitomany valala be mihitsy amin'ny any. Rehefa nandroka devoly karanoro aho dia namafy ny rano Jesosy, dia nanofy zany alina fa nitsangana teo ambony fandriana fa nivony varavarana fa nisy rivotra nitazona ilay varavarana ka nisitona ilay varavarana niady tamin'ilay rivotra dia nitazona azy ka rehefa niverina teo ambonin'ny fandriana aza dia toa tsy nahetsika fa tonga dia nandroaka devoly hoe may niasa mpamosavy toa misy anay dia zany raha vao manofo misy fa mivaravaranao misy manohana, voinao tsy mety mivo na akatonao tsy mety mikatona fa ohatra misy rivotra be. Io varavarabenao io mihitsy misy ody avelivelany. Io ody anivelany io any ohatra ny rorakely ohatra ny roraka iny tantely iny dia misy ody iny dia apetraky ny olona amin'ny lelam-baravaranao io dia amin'ny alina iny tantely kely fanondronao iny misy ody io filazan'ny mpamosavy rehefa niova eniny kalanoro any amin'ny 10 kilometatra any Ambohimanarina zany. Matory ianao zany eto Antananarivo tsamy be deberana Antananarivo fa nioriny kalanoro malala hoe ato ao dia tonga baravaranao izy. Io no mahatonga anao voanao tsy mivo na akatonao tsy mety mikatona. Ka raha voanao tsy mivo dia le ody zay aivelany varavarana. Fa rehefa mivo kosa io dia ivelany sy ao anatin'le varavaranao misy ody daholo. Maka foanao
rano-tsavony sy éponge dia sasao le lambaravaranao ataovy isan'andro anatiny sy velany. Fa raha tafidy so ka lanoroa dia miaraka amin'io ny mpamosavy dia tsondriny amin'izao eo mpandrina. Ka raha vao tsaronao mihitsy misy nanindro eo mpandrina dory aigana io fandrinanao io raha pitso. Zany tsy tondratondrana olona any am-pandrina tsy tsonamanao daholo akory ny miditra zany ho zany petrapetraha nefa ny tanany iny misy ody dia apetrany eo amin'ny kodoronao io misy manindry anao raha riva. Zay mba mitandrema amin'izao fa be dia be le nofinareo azafady indrindra fa sasany keo fa tena nofo ririnina dia mialatsiny aminareo fa tsary sady mampome sasany tena tsy azoko mihitsy zavatra lazainy fa misafotofoto be. Rehefa nofo zany misafotofoto be tsy fantatra tsony dia zay natao hoe nofo ririnina. Korotana ny sainao satria mangatsika ny andro. Azafady sotra to farana amin'ny fotoana tsangana amin'izay tsika hivavaka. Ave fanahy fanahy masino mity na yetu misaotra no mamaly vavaka isa-tokantrano isa-baravarana mba ho famonjenanay fampahirizana anay ary fampanarana anay mba hanam-ponoana impanaovana ny asanao. Be ny olana Jesosy korontan-tsaina mihitsy ny olona ka dia mangataka anao mba hamaly moramora Jesosy hanazava ny sainy hanala ny devoly manakorotana ny sainy mba handrenesany ny tena feonao tena tianao lazaina ary zay tena tianao mahasoa an'ilay olona. Misaotra Jesosy fantany fa tena sahiran-tsaina ianao Andriamanitra mitady vahaolana amin'izao vahoaka marobe zao manao zay azonay atao tokoa zahay anefa Jesosy ny andro renina koa tsy mamelana ianao zany ka dia mba hamaly moramora anay tsirairay avy ianao amin'ny alina mangina. Jesosy hifarana ny fotoana Jesosy hanolotra ny reto rakitra reto zay eo anatrehanao Jesosy dia tianay foana hita ny fitiavanao anay le fitiavana mandrakizay hitiavanao anay Jesosy mba ao anatin'ny fonay zany fa ianao tsy mamaly anay araka ny ditranay sy ny adalanay. Sotra Jesosy tsangantsika rehetra hanolotra n'izany rakitra izany. Batera
Bisous Jésus. Teka ho an'i Jesosy sika. Vavaka sika. Sotra Jesosy, sotra. Sotra na dia ny fetiny reny androany fotsiny ara. Nampahirezanao azy. Ary nonay fa tena hitahinao azy. Mba hifaliany ny tokantrano tsirairay avy any trano any. Namezo fanaty zao zay Jesosy. Indrindra fa ny vehivavy nanolotra an'izao fampandrosoana ny asanao, fanadiovana ny fiangonanao zao dia mba ho ankasitrahanao an'izany Jesosy. Na kely reny, na be reny, tena vokatra ny fonay Jesosy. Zay ny misy eo belantananay. Raisy zany ho fanajananao indrindra Jesosy. Mba amindrano fo aminay fampanota mako izay. Tsisy manao ny marina na iray aza. Ianao ny laza fa amin'ny vehivavy arivo tsy misy marina na dia iray aza. Zany ane Jesosy ny mampahoro ny fonay. Tsy mahavita ninninina eo anatrehanao zahay satria olona ratsy maditra eo anatrehanao. Angataka famindram-po aminao aho mba mandeha fera Jesosy. Mandeha fera dia mba mamindrafo aminay. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rery any. Masina, masina, masina Jehovah maro. Vavaka isika. Zany Jesosy. Vavaka mbola toizinay aminao. Vita mifanatitra ho anao. Mino hafanakasitrano zany. Fa izao kosa dia mba anjaranao amin'izay zao Jesosy, mba hitodika any aminay. Satria zava-dehibe aminao mihitsy ny fotoana ionana aminao eto tahaka an'izao. Ianao ne Jesosy nilaza hoe mandritra ny alina mahatsiaro anao foana ny foko. Mahagaga zany Jesosy. Tsy matory mihitsy aho mandritry ny alina. Mitady anao, mitady ny malalako. Ary malahelo mihitsy ianao raha tsy mahita azy. Ary rehefa hitanao dia ho ianao hoe hitako ihany ilay malalako. Sotra Jesosy. Ela ny tadiavinao anay tea hitanay isan'andro, lasinainy, talata, larobia, lakamisy, zoma, sabotsy ianao. Fa tsy hitanao mihitsy izay. Ny antony dia sy tabataba ny any an-trano any. Misy ody any an-trano any. Dia malahelo ianao satria manao zany izay. Fa ny andro lahady kosa ny tenenanao hoe tea hitanao mihitsy aho hoe. Fa eo amin'ny toerana izay intsonareo ny anarako ny anatonako anareo hoe. Zay ny mahafaly anay Jesosy. Mahafaly anay zany.
fa tsy misy afa-tsy ny andralo lahady ihany ny fotoana natorana ho anay ary fotoana hitondranao valim-bavaka ho anay. Tandinidinika anao a hoy ianao Jesosy tahaka ny fandinidiniky ny mpiandrondry reo ny ondrinao. Dinidinio ny ondrina tsy mba mikikiky, tsy mba mivovoe raha misy marary. Ranomasiny zany no mijoy. Ampiandrondry mahalala ny eritiny, mahalala ny tsy ampy, mahalala ny tadiaviny, na tsy miteny ara ny ondry dia fantatry ny mpiandrondry zany. Katakano ara Jesosy azafady indrindra mba ny amin'ny W rehetra ato amin'ny rihana ato amin'ny voalohany dia any amin'ny rihana voalohany, amin'ny rihana faharoa, any amin'ny rihana fahaefatra, olona mangetaetanao daholo reo, manantenanao mihitsiny, andinidinika azy ianao. Faly anao mahita azy Jesosy, ary anao mihitsy raha mbola nyteny hoe tandreny feonao mihitsy ny aho hoe zany ny fifanonana dia ndray mandisaka lahady ary tahandreny feonao a. Zafady ary Jesosy mba iondrika kely ianao, taraina ny ondry na tsy mateny ary fa ianao milaza hoe mba tandreny feonao a, dia mba iondrika kely ianao. Azafady Jesosy, iainao anay. Tanterao ny teninao hoe inona raha ny tianao a mbola hataoko aminao. Aninon'inona irin'ny fonao anao Jesosy meko anao zany, fa ianao ny tsy ninao zany. Ka raha mba mitaraina anao ny ondrinao a, ianao ny fivavahanay Jesosy. Sotra Jesosy, voarainao zay, fifalianao dia ny mandray ny vavakay, hiakatra any an-danitra ianao, eo na amin'Andriamanitra ray. Zay na Jesosy tsy mahita azy, fa anao no meo akaiky ny isan'andro isan'andro, ianao koa mpisolo vavanay, mangataka aminao a Jesosy. Raha misy azonao atao araka ny teninao hoe inona ny tianao ataoko aminao, ka raha mety zany vavaka nataonay zany, hamaly ianao Jesosy, hamaly ianao. Ianao n'Andriamanitra tsy mba mandainga, mba hinon'ny olona rehetra fa miteny aminay eto amin'ity toeran'ity Andriamanitra ary mamaly vavaka. Raha sanatria kosa Jesosy fa tsy mahay mivavaka zay, araka ny teninao taty ambonin'ny tany fahiny hoe tsy mahay mivavaka ny ianareo e, tsy mahay mivavaka ianareo, dia nampianao hoe nefa aza matahotra fa izaha vavaka ho anareo. Tanterao koa zany Jesosy fa Andriamanitra tsy mba mandainga anao e, hainao mivavaka ho anay,
ary anao ny teny mafy de mafy ho anay mihitsy nampahery anay hoe moa misy zava-magaga ka tsy haiko va fandirin'ny fona rehetrarehetra dia mipetraka aminao Jesosy fa iaho ny Andriamanitra mahavalo olana rehetrarehetra ao aminay fa tsy misy ainaina ray andra zany mandriamanitra anao dia mangataka izay Jesosy manatrika anao amin'ny seza fendriananao ny anjelinao azany mitapy maso amin'ny elany misarona ny tongotra amin'ny elany maika voizay Jesosy tsy majery manoloana ny voninahitra ao masina loatra ianao zany mahatonga any mandohalika Jesosy fona aminao apa tsy mendrika na dia teny anatrenao kory ary zay dia mikohoka mitongotra masina Jesosy mengaby mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ny anaranao nangatana izany Jesosy rainay izy any an-danitra eo nainy ny alina sazo ary mamelany manao fanjakana sy nery raisy ny tsodrana ho Jehova tompony maro aminao aza matahotra aza merikerika foana efa nyteny taminao fa moa misy zava-mahagaga ka tsy haiko va mino fotsiny any mino fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia apetreo amin'Andriamanitra daholo ny entanao izy anohana anao izy anory lalananao dia ho fantatrao fa misy Andriamanitra mitary-dalana anao miaino anao tsy andahoanao tsy afoy anao mihitsy anaizanaiza misy anao misaotra Jesosy anao ny dera anao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay amen ny eo akaikinao rera no mamiko isa anjary tena taparay ny fokosinana soary rirako raha ewa ny azo finjaliana sotra Jesosy ny azo fijaliana rehefa miaraka aminao maivana sapio-manana ny fomba naonao amin'jenanay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any teraka tokony izany samy anao bonne fête daholo tsika rehetra
oh, yeah.